Ampanajana no iarabananao ry havana, ary ampitiavana no hitomananao hiaraka iombavaka amin'izao tolakandro izao isika. Dia ho ampitomboana aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika. Ny Salamo 2:7 no andeha rahantsika mamaky anomboana izao fotoam-bavaka izao. Salamo 2:7 ny dikateny ombonana no andraisako ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny diera maniry rano velona no aniriako anao Andriamanitro. Mangeta tan'Andriamanitra aho, dia ilay Andriamanitra velona. Raha oviana aho no hiditra an-tempolony mba ho afaka hiseho anatrehany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, tena mangetahitanao tokoa zahay. Te hanaja anao, te hanome voninahitra anao, te hiankohako eo anatrehanao, satria tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao. Ianao ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra velona hatrizay ka ho mandrakizay. Ny eo aminao tokoa no mahasoa anay. Ny hatrehanao no azahoana iaina. Manantenanao izay Andriamanitro. Amin'izao fimbonam-bavaka takariva izao, dia mangataka ny fanahinao masina izay. Izany fanahinao izany no ampiray anay ka hahatonga anay hahazo hery amin'ny alalan'ny teninao. Izany vavaka izany Tompo, dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Ny Salamo 3:7 no andeha andraisantsika ny fampaherezana amin'izao tolakandro izao. Salamo 3:7 ny andininy 220 ka hatramin'ny 220 farany. Salamo 3:7 ny andininy 220 ka hatramin'ny 220 farany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fony aho feno alahelo ka toy ny mafy tato anatiko, dia ketrinao fa tsy nahalala na inona na inona. Eny toy ny biby tsy manan-tsaina aho teo anatrehanao. Kanefa niaraka tamiko mandrakariva, niaraka taminao mandrakariva aho, ary notantaninao tamin'ny tanako ankavanana. Ny torohevitrao no hitarihanao ahy. Avy eo aho dia horaisinao ho any amin'ny voninahitra. Any an-danitra, iza moa no ahy afa-tsy ianao? Ety an-tany, inona indray no iriko fa efa miaraka amiko ianao? Mety hiareraka ny nofoko sy ny foko, fa ianao kosa Andriamanitro no aroko sy anjarako mandrakizay. Indro very izay miataka aminao, ary aringanao izay rehetra mandao anao. Fa izao kosa, ny mahasambatra ahy dia ny eo akaikinao Andriamanitro. Ianao Tompo andrianana ary no nataoko fialofana, ahazoko manambara ny asa rehetra vitanao. Amen. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, indrindra moa eo anatrehan'ity valana aretina maneran-tany ity, dia betsaka ny olona no ketraka, reraka, valalanina mihitsy ary, mieritreritra ny ho avy. Eny na dia ny androan'ny olona ary dia mampitebiteby azy. Maro ny fahaverezana asa, tsy mahita hoanina sy harapaka ny olona, ketraka ny fony. Izany no zava-misy, izany no zavatra iainana maneran-tany. Izany fahakivinana, faharerahana izany dia mahazo ny zanak'olombelona. Ary raha ity Salamo 3:7 no jerentsika
dia Iasafa no nanoratra azy, dia mahita zany mpanompon'Andriamanitra izany isika, rera-tsaina, rera-batana mihitsy ary rehefa mijery ny zava-misy manodidina azy. Tena kivy, kanefa rehefa nijery ny tenany kosa izy fa tsy mibantsina ny hafa, dia nahita fa teo akaikin'Andriamanitra, misy fiadanana ihany ho an'ny olon'Andriamanitra. Ka izay no foto-kevitry ny afatr'Andriamanitra ho antsika ry havana amin'izao tolakandro izao, ny fiadanam-pony mino, miadana ny mino, inona zavatra mitranga. Satria nahoana? Voalohany, ety ambany masoandro ety dia tsy misy tanteraka ety ambany masoandro. Ary faharoa, Andriamanitra irery ihany no antoka izay tsy miova mandrakizay. Andriamanitra tsy miova mandrakizay. Voalohany ary hotsika hoe manana fiadanam-pony mino na mandalo zavatra manahirana ary, satria ety ambany masoandro dia tsy misy tanteraka na dia iray ary. Raha vakitsika ny 2:20 tapany voalohany amin'ity Salamo 7:70 ity, dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mety hiareraka ny nofoko sy ny foko. Izay no lazain'ny mpanao salamo, lazain'ny Asafa. Tsy misy olombelona mihitsy angamba miaina ka afaka miteny hoe tsy mbola nandalo izany harerahana izany. Na dia ataontsika hoe indray mandeha fotsiny tamin'ny fiainany ary, mandalo izany hoe harerahana izany. Mpanao salamo dia miteny hoe mety hiareraka ny nofoko sy ny foko. Tena raha jerentsika ity Salamo 7:70 ity, dia ny tantara izany hareraham-po nahazo azy izany ny mpanao salamo. Harerahan-tsaina manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 9:10, izany hoe mihoatra lavitra noho ny atsasaky ny salamo nosoratany, dia tantara zany faharerahana izany Iasafa. Milaza mihitsy azy izy fa tsy misy andro miratra fa faisana andro aman'alina izy, reraka tsy misy toy izany. Taraina ny mpanao salamo taraina ny mpanompon'Andriamanitra. Fa zao kosa, rehefa tsapany fa teo akaiky ny mandrakariva ny tompo, dia nisinda izany faharerahana izany. Ary dia raha namarana ny ity Salamo 7:70 ity moa izy, dia nanolo tena mihitsy mba hanambara izany hoe asan'Andriamanitra rehetra izany. Izany hoe nahazo hery hiazakazaka indray amin'ny asa fanompony. Izao no voasoratra amin'ny Salamo 7:70 ity, ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao kosa mahasambatra dia ny eo akaikinao Andriamanitra, ianao tompo andrianana ary no nataoko fialofana ahazoko manambara ny asa rehetra vitanao. Ary tsy Asafa ihany mandalo vanim-potoana tahaka izany teo amin'ny fiainany, fa hitantsika koa fa mpaminany Eli dia nandalo toe-javatra tahaka izany ihany koa. Rehefa avy mifanehitra tamin'ireo mpaminany Baala tao amin'ny tendrombohitra Karmela i Eli, men'Andriamanitra fahefana hamono ireto mpaminany sandoka ireto, mpaminany Baala ireto, ny zava-mahagaga Andriamanitra, nampiharihary ny voninahitr'Andriamanitra ny mpanompony, dia lasa nandositra nakany an-tany efitra Eli satria natahotra ny Jezebely izy dia nandositra, ketraka ny fony
Ary hitantsika moa fa nangataka ny faty mihitsy ty mpanompon'Andriamanitra ity. Ny mpanjaka voalohany 720 sy ny 720 no tantara izany fiainany Eli, nahatsiaro reraka izany tamin'ny fanompona izay nataony. Kanefa zao ry havana, rehefa nankatoa izay nolazain'Andriamanitra Eli, dia inona zavatra nitranga? Nahazo hery Eli ka afaka nandeha 70 andro sy 70 alina. Azontsika eritreretina ve zany? Nandalo ny harerahana, fa izao rehefa nankatoa ny tompo dia nahazo hery. Teo amin'ny fotoana mavesatra indrindra nolalovan'ny tompo Jesosy raha tetỳ an-tany izy ry havana, dia niaran'izany harerahan'izany koa ny nofondreo mpianatra izay niaraka taminy. Nisy mpianatra 3 lahy, Petera, Joany ary Jakoba, nofidian'ny tompo Jesosy nentiny niaraka taminy tao Getsemane. Dia nivavaka ny tompo, nivavaka iny 3 iny taona. Ao amin'ny filazantsarany Marka moa 7:20 manomboka amin'ny 2:30 nahitantsika izany. Fa izao ireto mpianatra ireto dia reraka, tsy nahatanty dia nahatory. Navesatra ny maso, mety nazoto ihany ny fanahy, fa dia voalaza fa hoe reraka ny nofiny. Dia hoy Jesosy, mbola natory sy miala sasatra ihany ve ianareo? Eny ry havana, reraka e. Kanefa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo Jesosy, dia tsy nahita izany faharerahana izany intsony reto mpianatra reto, fa dia nitory ny vaovao mahafaly, nanambara izany fitiavan'Andriamanitra izany, nahazo hery, tsy reraka intsony. Dia izao tonga hatraty amintsika izao ny filazantsara na vaovao mahafaly. Ho antsika marary ry havana, mandalo izany harerahana izany koa isika. Eny tena ao anatin'izany ary amin'izao aretina mahazo zao. Ary mazana aza, mila tsy ho tanty izany harerahana izany, mila afakaina mihitsy. Tsaroko ndray hariva, tsy mbola nahatsiaro reraka tahaka izany ary havana. Tena reraka ny tenako, maloloy, tsy midratsy, toa ho safotra mihitsy aza. Fitentsika malagasy moa dia hoe tao am-pototsofina ny aina. Tsapako fa toa kofehy kely iray no mitazona ny aina. Tsy mbola nahatsiaro reraka tahaka izany. Kanefa rehefa teo ny tompo, na reny feo ny tompo, dia nahazo hery. Ary dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola afaka indray amin'ny fampahery tahaka izao isika amin'ny alalan'ny filonan-bavaka. Mandalo izany harerahana izany, fa ny tompo mampahery atsika, tsy mitsahatra mihitsy. Ary ianao izay ao anatin'ny tena harerahana amin'izao takarivo izao, nampahery olona maro ny tompo. Eny nampaherezi ny tenako, afaka mizara ny vaovao mahafaly aminao, ampahery anao koa ny tompo ry havana. Matoky amin'izao dia afaka averiny indray le hery ahafahanao amin'ny fanompona. Manana fiadanam-po isika, satria ilay tompontsika nge no mpanjaka ny fiadanany, ary tsy mba lavitra antsika izy, fa eo foana, tsy manadino antsika. Hoy tsika hoe ny fiadanam-pony mino dia satria ety ambany masoandro ety tsy misy tanteraka, mandalo. Fa izao koa isika, Andriamanitra dia tsy miova. Andriamanitra no antoka
tsy miova mandrak'izay. Ny mpanao salamo dia nanambara tamin'ity salamo 7:20 ity, samboaravoaran'ny fo aman'eritreritrany, ary dia hitantsika fa ny siny zany rehefa nahtsapy izy ary nijery fa Andriamanitra kay dia teo anilany foana. Zao no voasoratra amin'ny 7:20 sy 8:20 minaran'i Jesosy: kanefa niaraka taminao mandrakariva aho, ary notantananao tamin'ny tanako ankavanana, ny torohevitrao no hitarianao ahy, avy eo aho dia horaisinao ho any amin'ny voninahitra ao. Niaraka tamiko mandrakariva ianao ny mpanao salamo, notantaninao aho ho iasafo, notoroanao hevitra sy notarianao, nahatsapa izany nahakaiky an'Andriamanitra izany asafo. Ary dia hitantsika fa tao anatin'ny fiadanam-po, tsy mijanona amin'ny fiainana eto an-tany ihany izany hoe nahatsapany asafo, fa teo Andriamanitra, fa mbola mitohy hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy hatrany amin'ny fonenan'Andriamanitra izany fahatokiana izany. Hoy izy tsinona hoe: fa izao kosa ny mahasambatra ahy dia ny eo akaikinao Andriamanitra, eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Ary dia hoy izy hoe: Andriamanitra, ianao no ariko sy anjarako mandrakizay. Hoy ny Tompo Andriamanitra ry havana tamin'ny zanak'Israely, manambara zany tsy fiovany zany, ma eo azy mandrakizay ary mandrakariva zany. Isaia 9:7, Isaia 9:7, izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: manomboka amin'ny 9 sy ny 4, miaino ahy Tompo ry zanaky Jakoba, tianareo rehetra sisa velona amin'ny taranak'Israely, ianareo izay nokarakaraiko hatrany am-boko sy nitrotroko raha voateraka. Tsy hiova aho, na dia mandra-pahantotrareo aza, hanoana anareo aho mandra-pahafotsy ny volonareo. Izao no nanao anareo sy nitrotro anareo hatrany, eny izao no hanoana anareo sy hamonjy anareo. Tsy hiova aho, Andriamanitra, tsy hiova aho ny Tompo. Izy no ikarakara, izy no antoka ho an'ny zanany, ho an'ny asan'ny tanany. Jesosy dia niteny hoe: izay manatonay tsy mba ho noana intsony, ary izay anatonay dia tsy ho roako ho an'ny velany, tsy mba hanosibon-tanana atsika na iza isika ry havana, fa miantso atsika Jesosy. Izay manatona azy rehetra dia ho raisiny. Andriamanitra no miteny hoe: izao no voalohany ary izao no farany, izao no alfa sy omega, ny fanambarana amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy misy maharombaka izay ampelantanako i Jesosy ry havana. Ho atsika marary, samy mahatsapa isika, fa tsy mitsaha miova ny tontolon'ny fitsaboana, manao dingan-dava ny teknôlôjia, ary maro ireo retina tsy nahitana fanafana teo aloha, nefa efa misy fitsaboana ary tena azo tsaboana tsara any amin'ny tany mandroso. Izany ny zava-misy. Famindrapon'Andriamanitra izany, isaorantsika azy. Ho atsika ty amin'ny tany mahantra na ny fidianam-panafody aza indraindray mila tsy ho hita. Tsy manadino atsika nefa Andriamanitra ry havana, tsy manadino atsika ny Tompo. Aty amintsika dia mbola mahatoky ny olona, mahatoky izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fitantanana izany.
any amin'ny tany mandroso any hoe efa betsaka ny olona no tsy mino ary tsy mahafantatra ny fisian'Andriamanitra akory. Miantehitra amin'ny tany maso tsika kosa, indrindra tsika izay manaraka izao fotoam-bavaka izao, dia mahatsapa isika ary mino atomby ombavaka fa zao Andriamanitra izao, dia Andriamanitra iray zanaka fany masina, dia raitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy miova izy ry havana. Izy ilay tia ny mpanota fa mankahala ota, dia tia atsika zanak'olombelona satria samy mpanota isika. Fa zao mitaona atsika izy hiala amin'ny ota. Izay mino azy, mino ny zanak'Andriamanitra, dia meny fiainana mandrakizay. Koa aza variana ny amin'ny ety ambany masoandro ety tsika ry havana. Fa hitantsika teo fa ety ambany masoandro ety tsy misy tanteraka, tsy misy lavorary iovaova. Faokontsika hibantsina ilay mandrakizay dia ilay ao amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ko tahaka ny asafa ry havana, dia oka ho tsapantsika fa ny mahasambatra atsika ange dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Eo akaikin'Andriamanitra dia ny zao fiainantsika izao, ary indrindra amin'ny fiainako avintsika mandrakizay dia any amin'ilay paradisa izay fanoman'ny tompo ho atsika olony sy manaiky azy. Amen. Favaka isika maneho fisaorana feno anao zahay. Marina tokoa fa mandalo tsy fahasalamana zay zao. Tena mino zay fa teny tokana avy aminao dia ho sitrana izahay, dia miandrandro zany fanasitranany zany zay tompo. Ary zany no anana fiadanam-po, satria ety ambany masoandro mandalo fa no Andriamanitra mitoetra mandrakizay ary ny tanany teninao. Asa ny tananao zahay, mahatoky ny fikarakaranao. Dia avozinay ny fanorantenanay tompo, hanolo tena ho anao zahay, atolotra ny akoranay sy ny taranakay satria eo aminao ny mahasoanay. Dia ho voninahitra ho anao ilay Andriamanitra velona iray zanaka fany masina, fa ny fiadananao kosa hanapaka ataponay tsirairay avy. Saotra Jesosy. Amen. Raiso ny tsodrano ry havana izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Hitahy sy hiaro anareo anie ny tompo. Hijery anareo amin'ny kamoram-po anie ny tompo ka hiantra anareo. Handray anareo amin'ny kahazavampo anie ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen.